Feno fankasitrahana trano tokolasy tokovavy ho anao manaraka ty fandarina zany malaza ity. Taitra ny rehetra io maraina io raha nahita ny fisina mpitandro filaminana marobe manoloana ny garan'ny Sorano ary tery akaiky ny lapan'ny tanàna. Maro de maro io zany ary niparitaka ihany koa teto Antananarivo renivohitra raha ny fanambarana sy ny fanazavana samihafa voarahintsika tamin'ny fizaram-baovao. Antony zavatra inona na vaovao inona no nahatonga mitandro filaminana miely manerana ny tanàna teto Antananarivo renivohitra. Ny azo antoka aloha zany dia tsy maintsy naheno vaovao mikasika indrindra ny raharaham-pirenena izy ireo na mety ho fihetsehana samihafa tany ambadika tany ka hanao izay fitandrona ny filaminana izay. Fa raha tamin'ny androany aloha teto Antananarivo renivohitra raha toka izay mety ho fihetsehana izay dia ny mpianatra teny amin'ny polyteknika Vodivorona indray no nanambana ny hetsika io maraina io ao anatin'ny fitakiana vatsim-pianarana. Tsaroantsika ray volana lasa izay dia nihetsika ireo mpianatra eny amin'ny polyteknika Vodivorona izay ny angavy ny mba hanomena ny angavy ny hanomezana ny vatsim-pianarana ho azy ireo ary ny anatsarana ihany koa ny toeram-ponenana sy ny endriky ny fampianarana eny amin'izany Vodivorona izany hatramin'ny resaka jiro aza dia nampidirina ireo tao anatin'ny fitakiana. Ino moa niteraka adevitra be satria dia nisy hira izay notanterahan'izy ireo nandritra izany fitakiana izany ka nitarika ny fandraisana andraikitra teo anivon'ny oniversite na ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny. Ka na inona na inona adevitra nitranga ny amin'ny hoe nisy ny fampiakarana amin'ny alalan'ny filakevitry ny fitsipifehezana na ny kodisy ho an'ireo mpianatra dia nantsahatra izany raha ny fanazavana nambaran'ny avokana misolo vava an'ireto mpianatra ireto. Fa tsy nijanona omaly izany fa androany raha ny fizaram-baovao araka ny nambarantsika teo dia niverina nihetsika indray saison 2 hoy ny faneho-kevitra teny amin'ny tambazotra sosialy ny amin'ny fihetsiketsehana ary taon'ireo mpianatra izay eny amin'ny polyteknika. Ny fanatrika tamin'ny mpitandro filaminana izy ireo ary nisy ny sakana tamin'ny alalan'ny vato napetraka ireo mpianatra. Araka izany mbola tsy miravina ary mbola tsy mety milamina ny olana eo amin'ny anjery manontolo indrindrandrindra ty resaka vatsim-pianarana ity. Ny teo anivon'ny ministera dia efa namoaka calendrier na tety andro na ahafahana nizara ireo vatsim-pianarana zany arakaraka ireo fianarana sy ireo sapa-pianarana samihafa kanefa na izany na tsy izany dia tsy nahavita namono ny afo teo anivon'ireo fihetsehana samihafa eny amin'ny anjery manontolo izany fandraisana andraikitra ministera izany. Velantsika eo ny amin'iny fa tsy maintsy hivoatra ny toe-draharaha ary tsy maintsy isy ihany fifanatona malomalotra iraisana eo anivon'ny ministera tompona andraikitra sy mpianatra manoloana ity fihetsehana ity ary indrindra anivon'ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ministeran'ny fampianarana ambony ary ny fikarohana ara-tsiansa ary ny ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra mba ahafahana mamoaka faran'izay aingana ny bourse ireo mpianatra amin'ny alalan'ity digitalisation ity satria anisa mampikatso ny resaka fandaovana ny vatsim-pianarana ny digitalisation. Ny CSS dia efa nanaitra an'io hoe atsahary fa tsy mety io digitalisation io satria tsy hainy ny fitondram-panjakana ary misy fitarazoana eo amin'ny famoahana izay vatsim-pianarana izay na ihany koa lela volona tokony fandraika amin'izany resantsika izany. Fa tamin'ny omaly ihany koa dia mipoaka ny fanambarana avy any Antala izay nataony SOS Vanille. Izany fanambarana izany dia noresahan'izy ireo mazava tsara ny fahampitehana izany filière na izany raharaham-bokatra mikasika ny lavanila izany. Io fanambarana io no nilaza ny amin'ny hoe tokony hofoanana ny CNV na ilay filakevitra nasionaly ny Vani. Fa io fanambarana io ihany koa no niresaka ny tokony hanafoanana ary hiverenana ao anatin'ny lalàna efa tany amin'ny taona 7 na 8 sy 900 tany ho any manome malalaka ny tsenan-davany eto Madagasikara ka hanafoanana ilay famerina ny vidin'ny farany ambany prix plancher amin'izany resaka lavany izany. Fa io fanambarana io ihany koa no miresaka ny fanalalahana ny fahazona antota-taratasy manao fanondranana na agrément an'ireo mpandrarahana lavany. Ary raha misy ny adevitra tokony hifanarahana hoy izy ireo dia tokony tanterahana any Antala izany na maha-capitale mondial ny Antala amin'ny resaka lavany dia tokony ihany no atao amin'izay ny adevitra. 27 ora no fepitaona nomeny ty SOS Vanille ty ho an'ny fitondram-panjakana hakana izay fanapahan-kevitra izay. Tsy fantatsika zany hatreto hoe raha dila ny 27 ora tsy manana hambara amin'ny fitondram-panjakana satria tamin'ny fanairana nataon'ny mpandraraha sy ireo komisionera andavany
ary misy mifampitana izany tamin'ny alalan'ny vidéo tamin'ny alalan'ny Facebook dia efa nambaran'izy ireo fa etsika izy ireo raha toka tsy mandray vaholona ny fitoram-panjakany. Ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao Tomasina voalohany Ratsiraka Roland ihany koa dia fandresaka an'izany. Bon, zegny zaha nanomboky niany ty ifidiny namako jiaby regny ao ho lasa député-ny Lavany. Ity raha manahirana zay président i Lavany ity ka zahay mila vahola ty avy tsy avy amin'ny ministre eky tsy avy am'izao tsy avy am'izao fa avy aminao manokana ny vaholana amin'ny Lavany. Ny rangatanay mangina manao ny raha angatanay président ny raha tegna angatanay eto alalaha ny exportation sa fa exportateur anay aty koa vonogna karaha ty tsy ho isy Lavany tsy solivanga Lavany aminay eto na mesy nandre agrément ny olo jiaby nefa jusqu'à zao tsy ambelina ndre mbola 150 tonnes ngambany mbola 150 tonnes 20 tonnes milasa hatram'izao nefa efa tokony 1300 1400 tonnes raha par rapport tamin'ny taogno lasa mijaly ny vahoaka ty aminao ny lakileny raha jiaby mandeha ake zegny safe efa ela nalesanay raha tamin'ny 7 juillet tsy ela ny Lavany vaky iniany efa 1er février mbola tsary misy magasin sorte eto amin'ny faritry Sava mbola tsary misy sorte zahay aty président tsy mila varitsinjo tsy mila tosoko famego tsy mila nutricide ny atao nutrinor nutrest tsy mila zegny zahay tsy lenay zegny fa raha lenay fitombokotra anay amina zahay andafo alava $250 io président alava koa $250 io ambilahy olo vatro amy tegna mividiny andavosagnazy afe ifa misy ny concurrence makaka ambony ny prix tady aminareo 2 millions 5 zay koa mbola saky ny mpambola andrezy mety fa saky ny mpambola Lavany 2 millions 5 avy 8 millions Lavany taminara taloka fa tatoato nareo 2 millions 5 andre mety fa tsara mivahoaka tsy tsara mivahoaka 2 millions 5 zegny fa ambilahy ny olo vatro amy prix tokony andavosagnazy avy tsara ny exportateur anay misy voly exportateur aminay aty mavangy Lavany aty vavanganjare izy amin'ny volanjare fa ambilahy zare andafo Lavany asakana zare ivatotry Lavany zare mba mitonga aminay tsisy bénéfice ny Madagasikara tsisy bénéfice ny mpamboly tsisy bénéfice ny exportateur ary tsisy bénéfice ny collecteur raha bloqué antragno amy Savaty na viena naheza i Lavany jiaby io sisy bénéfice raha zegny tsisy olo mahazo tombarotra amizay mbola 150 tonnes ve président ny lasa hatram'izao efa 1er février niany ty efa tsy rariny kosa zay tsy rariny zegny amina manokana malao tsy rariny ary zahay tsy magneky ka zao ny teninay zao ny teniko farany président zegny hoe teniko farany magnamia délénao zahay amy 7 février sa 7 février io misy tantara eto Madagasikara eto ka amin'ny andran'izao mangataka zaha amin'ny région fito manana Lavany amy 7 février zegny izy toa tsisy vahola natolotry fanjakana alo samby ndraindraiky tsika jasy fa marary aminay le raha zay ty olo fa marary olo fa mitovy olo maty fa nefa mbola tsy maty mitovy olo migada nefa tsy migada sabe anao mataonao tsy mavita raha tianao tao mitovy olo migada zegny ka zegny maro député aminay aty amin'ny faty Savaty misy député firy fatra Angaladrova misy député maro fa tsara nagnampy zahay tsara nivolagna miraty ambilahy zany fitireo aby député ny Lavany mba hivolagna zegny izao trangan-javatra rehetra misy izao dia efa faratampony adevitra satria efa ny filoham-pirenenany nandray ireto mpandraraha ireto ary nanday ny solotena vitsivitsy amin'izy ireo ka nilazany amin'ny hotazomina hatrany le $250 ary hoalalahana ireo mpandraraha hividy izany de taorinan' zany de nisy ny famporisihana mpandraraha vitsivitsy handeha hividy Lavany tany amin'ny faritra avaratry ny Nosy iny na tany Nalanjorofo sengeverina fa matoa miantso vonjy SOS ny tontolon'ny Lavany am'izao fotoana izao de mbola tsy nahavaolana zany ny ministera tompona andraikitra tary amin'ny Edgar Razafindrava sy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay efa niakadapa mihitsy mpandraraha sy mpikerakira Lavany
ny everina fa hoe hitady vahaolana iombonana. Mahafana ny toedra raha eto Madagasikara, raha vanila ny resahana dia voakasiky ny avokoa ny any avaratra atsinanana lalanjorofo ary atsy aty atsimo atsinanana. Ary fantatry ny rehetra ihany koa fa anisany tena victime, tena nitondra takaitra tamin'ny fampanantenana pokaty nataony izao fitondram-panjakana izao ireo mpandraraha, ary indrindra ireo tatsa mpamboly mpamokatra lavany. Miantoka amin'ny fiainan'izy ireo manko izany tontolo ny lavany izany. Ka tsy gaga raha ohatra ka nisy ny fietsehana tany Mananara, tany Sambava, tany Antala, tany Maroantsetra ao anatin'le toerana zay tena nitondra takaitra hoy isika, ary tena nanaova ny filohan'ny repoblika fampanantenana hiakatra avy telo eny ny vidin'izany lavany izany, kanefa ny fafankihoany ny sedra ny tserany aina ary ninona tsy fihinany ireo mpandraraha amin'izao fotoana izao, araka ny fomba fiteny andavanandro zany, fa tsy isika akory ny miezaka manitatra izany. Satria efa mitady anakaiky ny vidina pomme de terre, ny vidina lavany, zay fomba nanatsatsoina tamin'izany fotoana izany, ny amin'ny hoe raha toa ka candidat zao ny lany eo de ohatra ny vidina pomme de terre, ny vidina lavany ianareo, fa raha ohatra ka ty candidat iny lany eo dia araky ny teny iny hiakatra avy telo eny. Anjo raha mahita zava-misy amin'izao fotoana izao, tsy fandatsana no miresaka izany, fa fanairina vaovao sy manampitosika ny fahafantarany fitondram-panjakana ny zava-misy marina mba tsy hinana mambolony, ary mba tsy ho bodona mpandraraha ray na roa na telo vitsivitsy miaradia amin'ny fitondram-panjakana ity resaka lavanila ty. Eto moa zany samy mipoaka avokoa na ny raharaha kibony tany amin'ny alalan'ny volamena sy ireo vatosoa sarobidy samihafa mivoaka Madagasikara, ny raharaha lavanila, ny resaka fitantanana samihafa eo anivon'ireo orinasa-mpanjakana ka ahitana trangana kolikoly sy olona miakatra etseroa eny anivon'izany sampana miady amin'ny kolikoly izany. Tsy milamime ary manahirana miaina eto Madagasikara amin'izany lafin-javatra resahantsika izany. Inona moa no azo resahana mihoatry ny amin'ny hoe efa niezaka nampaneno lakolosy ny mpanohatra ary mpanampita hevitra tamin'ny fitondram-panjakana mba hakan'izy ireo fanapahan-kevitra haingana fa goragora ny fitantanana, saingy eno zany le azon-damosina hoy ny mpitondra fanjakana. Ny heverina fa fanoherina botolo ary filazana vaovao tsy marina nambara mpanohatra tamin'ireny fivoizan-kevitra samy hafa ireny amin'izay marary ny vahoaka malagasy, fa io izy hitantsika ampahabe masy io, tsy fahaiza mitantana, tsy fahaiza mitondra tsotro zao no misy eto Madagasikara. Ngamba tsisy laza fa vokatry ny ady any Ukraine sy Rosia, vokatry ny Covid-19 indray no mampitotonga ny vidin'ny lavany amin'izao fotoana izao. Ngamba tsisy laza fa vokatry ny satria ny zava-misy araka reto ambaran'ireo mpandraraha ireto de tsotra ny CNV, ny resaka prix plancher, ny fanomezana agrément, zany ny olana fototra zany lavany izany. Ka ahoana ny tsy ahafahan'ny fitondram-panjakana maka fanapahan-kevitra amin'ny alalan'ny antota taratasy ka manafoana ny CNV, manafoana ny prix plancher ary manome malalaka ny agrément ho an'ireo heverina fa tokony handraraha izany. Fanapahan-kevitra faran'izay tsotra fa matoa tsy vita amin'ny fitondram-panjakana zany, mandraky ty ny androantsika miresaka io de mbola misy olona zay manao salobokomana mahazo tombony manokana amin'izany resaka fandrarahana zany angamba hany ambadika any, ka tsy maintsy arovana ny sehampiariny. Mampalahelo raha zany no mitranga ary hitantsika amin'ny tontolo ny famokarana eto Madagasikara izany, na ny vary, na ny resaka kibony tany, na ny resaka fitaterana, na ny resaka jirama sy ny sisa dia saika misy mpandraraha ray na roa na telo mibodo hatrany izany, ka simba ny fiarekareny rehetra zay mba miezaka nanao izany ataona maro. Mampanany zava-misy eto Madagasikara ary volovolon'androm-pifidianana mampangitakitaka ao anaty fipoahana ara-tsosialy izao zava-misy eto Madagasikara izao. Anton-javatra ve mahatonga mitandro filaminana marobe manerina ny tanàna zany resantsika izany. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tokola, makatela tokovavy.